Manona ny fiadanany tompo ho aminao izay manaraka ity fandaharana ity. Ianareo no sakaizako ho Jesosy Kristy. Manana sakaiza isika tsy mandeha rery tsika amin'ity fiainana ity. Ao amin'ny Salamy 7:22 no anatsoantsika lesona indray hifampaherezantsika amin'izao fotoana mahafinaritra izao. Mampandriahy amin'ny amaintso izy, mitondray eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy. Iza moa tsy ahery ao anatin'izany teny izany. Mampandriahy amin'ny amaintso izy. Inona ny hevitra izany? Noho ny fanatrehany ilay sakaiza tsara indrindra dia Jesosy Kristy. Sy ny maha eo akaikitsika an Jesosy Kristy. Ilay mpiandry tsara, ilay sakaiza tsara indrindra dia afaka mandry tsy amin'ny tahotra, mandry tsy amin'ny fanahina isika raha lasa anabavy malala. Koa rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy tokony hatahotra isika satria lehibe ny Andriamantsika. Tsy tokony hanana fanahina isika satria lehibe ny Andriamantsika ary sakaiza eo akaikitsika mandrakariva izy. Tadio fa ny fanahy masina dia pampahery nomeny Jesosy izy io talohan'izy niakatra ho any an-danitra. Dia nalahery ny mpianatra ary ameny fanahy masina izay hananatra anareo izy. Pampahery atsika ny fanahy masina, mpanolo-tsaina atsika ny fanahy masina, mpanampy atsika ny fanahy masina ary mahatonga atsika ahatsapa ny fikarakaran'i Kristy, ilay mpiandry tsara, ilay sakaiza tsara indrindra, ny fanahy masina. Ka tena zava-dehibe tokoa ny angatantsika izany fanahy masina izany eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro satria mila pampahery isika, mila mpanolo-tsaina isika, mila mpanampy isika koa aoka angataka ny herin'ny fanahy masina mandrakariva mba ao anatintsika tsiraray avy. Faharoa dia eo amin'ny amaintso. Inona ny hevitra zany eo amin'ny amaintso? Ny amaintso ao anatin'ity tontolo kevitra ity dia midika hoe tenin'Andriamanitra, mampandriahy eo amin'ny amaintso izy. Zany hoe noho ny tenin'Andriamanitra dia tsy hanatahotra aho, tsy hanana fanahina aho fa matoky an Jesosy Kristy. Raha lasa anabavy malala, mila matoky ny tenin'Andriamanitra isika. Mila mitoky izany tenin'Andriamanitra izany isika ka ho tanteraka amintsika ny sitrapon'Andriamanitra. Eo amin'ilay tenin'Andriamanitra hoy Davida no hakako aina tsy ampanahina. Ka izany koa ny ren'Andriamanitra ho anao izay manaraka izao fandaharana izao. Eo amin'ny tenin'Andriamanitra no azontsika toky, azontsika aina ka tsy hanana fanahina na tahotra isika satria ny tenin'Andriamanitra dia mahery ary ny tenin'Andriamanitra dia mitondra fanantenana. Ao amin'ny Jaona 1:1-3 dia izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy, raha maharitra amin'ny tenika ianareo dia ho mpianatro tokoa. Raha maharitra amin'ny tenika ianareo dia ho mpianatro tokoa. Raha lasa anabavy malala, mila maharitra amin'ny fanarana Jesosy Kristy. Mila maharitra ary maharitra ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Izao sy anao mazoto mifandray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny teniny ary ho tena mpianatra Jesosy Kristy, ho tena sakaiza Jesosy Kristy. Raha lasa anabavy malala, mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy. Mitondra eo amin'ny rano, amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, dia Jesosy Kristy. Inona indray no hevitra izay hoe mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izay? Raha lasa anabavy malala, ao amin'ny Jaona 7:7-30 dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ho vakiantsika ny teny. Ary tamin'ny andro farany, izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana, dia nitsangana Jesosy ka niantso nanao hoe raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanantonay ka hisotro. Ny fanatonana an Jesosy Kristy no ahatonga antsika ahazo izany amoron'ny rano fialan-tsasatra izany. Tianao ve ny ala sasatra? Andao hanantona an Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay rano velona miboboka ao anatintsika, ilay sakaiza tsara indrindra dia hitoetra ao anatintsika tsiraray avy. Rahalahy malala, anabavy malala, ray aman-dreny malala,
ry zandry malala, ry zanaka malala, manana mpiandry tsara isika, manana sakaiza tsara isika izay mampandry atsika ao amin'ny aimaitso, izay tia antsika ary tia amonjy aisy ianao. Koa mahireza mandrakariva mifandray amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny vavaka, fa izany no hitarika azy ianao ho amin'ny fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina. Hitahinao manokana ny Jesosy Kristy ary ampitoetra ny teniny ao anatinao sy ny ankonanao, ka izao fotoana izao dia hitarika atsika ho amin'ny famonjena. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao satria nomenao izany teny izany izahay mba hampahery anay, hitarika anay, hitarika ny sainay, fa manana sakaiza tsara indrindra izay, manana mpiandry tsara izay, dia ianao Jesosy Kristy. Engane ny teninao tsy hiverina ny aminao raha tsy mahavita ny asany aminay tsiraray avy, ka izao fotoana izao dia ampahery anay ary ampiroborobo ny fifandraisanay aminao. Koa mitahiny tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonona sy angatana ny vavaka. Amen.